Tontosa somatsara ny famelabelarana narahana varavarana misokatra izay nokarakarain'ny sekoly ambony ISGIE tetsy amin'ny Tahala Rarihasina tetsy Analakely torolalana sy fampahafantarana vatsim-pianarana makany ivelany ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika ny sehatry ny fampianarana ambony no tanjona atao anatin'izay varavarana misokatra izay. Lovaramanantsotsy Christian Rakotindramanga nanao ny fanatetjina. Mpianatra manodidina 900 no fonendrasana nandritra ny famelabelarana narahana varavarana misokatra izay nokarakarain'ny sekoly ambony ISGIE tetsy amin'ny Tahala Rarihasina etsy Analakely androany. Natao tokoa ty hetsika ty hanampianareo ankizy mpianatra hisafidiny lalam-pampihofanana mety aminy. Ampahafantatra bebe koa amin'ireo tanora manana baccalauréat ny lalam-piofanana izay omenao sy ny mahakasika ny sekoly zany. Fa ny tanjona manokana dia ny resaka vatsim-pianarana. Mahazatra antsika amin'ny andavanandro dia raha vatsim-pianarana raha eny amin'ny université Panjakana izy zany dia vola alaina entin'ny mpianatra manao ny fiainany hoe frais na ny sakafony zany satria eny amin'ny université Panjakana dia tsy andoavam-bola ny fampianarana. Fa aty amin'ny institut supérieur privé ohatr'izao dia misy ny écolage aloha. Ary noho ny fahatsapana fa mavesatra ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ilay écolage aloha noho ny tadiavana fiaraha-miasa tamin'izay orinasa afaka manohana dia misy zany ny fanampiana rahabolana sy hoe subvention financière ahafahana manalefaka ny écolage alohan'ny mpianatra. Tena manampy ny mpianatra tokoa ny fisian'ny hetsika sala amin'izao raha ny hevitry ty mpitsidika ray ity. Mandresy lahatra tena mandresy lahatra na izy raha zao zavatra zao. Sahala mizaza zao te hay be dia be fa zasy manam-potoana akany dia nahita andia dia eto foana ty zao jereko tsara dia hay ve ho azy zao zany pratika ny tony satria za efa nahita akory. Amin'ny 4 aprilo avy izao ny fantatra ny mikasika ny atota taratasindreo izay liana amin'ny tetikasa fanomezana vatsim-pianarana makany ivelany. Amin'ny 8 aprilo avy izao kosa ny fidirana ao amin'ny ISGIE etsy Ekadivato.